Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Asehoy, fahazatakonana Jesoa Kristy. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Haitsika tsara ny dikan'izany hoe manakona. Raha ohatra ka ity Jesoa Kristy dia ity izao. Natao hoe manakona dia izao mijoro eo anoloan'i Jesoa Kristy. Izany no hita, izany miseho, izany misandratra. Fa Jesoa Kristy takonako, tsy hitan'ny olona ao ambadika ao. Izay ilay atao hoe manakona ny Jesoa Kristy. Ary tena zava-doza izany satria ny Baiboly dia milaza fa i Jesoa Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Izy no alfa, izy no fiandohana, izy no voalohany. Izany hoe izy no tokony hita voalohany, izy no tokony hisandratra voalohany, izy no tokony homembonahitra voalohany indrindra. Ka raha ohatra ka maka an'izay toeran'izay ianao dia mangalatra ny voninahitry Jesoa Kristy ianao. Ary moa ve tsy izany no hita amin'ny olona maro izay manana fahombiazana, misy fisandratana eo amin'ny fiainana, tonga amin'ny toerana ambony rehefa mba miresaka, mba mitantara ny anton'izany fahombiazana izany dia toa tsy hita tableau ao anatin'ny fitantarana mihitsy izany anarana hoe Jesoa Kristy izany. Menatra ny olona sasany ilazana izany. Tsy mahasamiteny dia lasa niezaka vitany, ny fikelezanainy. Izany no hita sy misandratra dia lasa ohatrany hoe izy ny tena zavatra, izy ny tena mahery. Amin'izay fotoan'izay anefany manakona ny Jesoa Kristy izy fa tsy fantany. Manakona ny Jesoa Kristy izy fa tsy fantany. Zava-doza io ry havana. Androany dia te hitarika antsika hianatra ny tantaran'ny Jaona. Ilay Jaona izay efa fantatsika hoe mpanao batisa. Mba fantatra ao moa? Io Jaona io dia zaza nirina fantatra. Ary ny fahaterahany dia tena nisy fahagaganana be dia be mihitsy. Zanak'olona ambony izy satria zanaka mpisorona. Ary fantatsika koa fa ny anjely rehefa nanambara tamin'ny rainy ny fahaterahany dia nilaza marimarina fa andeha eo anatrehako amin'ny fanahany Eliza ozy izy. Izany hoe tena mahery ity zaza ity. Ary ankoatran'izay dia rehefa teraka izy ny aiky volana mihitsy ny olona nilaza manao hoe zaza manao ahoana re ty zaza ity mba zaza manao ahoana re ty zaza ity satria nisy fahagagana be dia be mihitsy tao amin'ny fahaterahan'io Jaona mpanao batisa io. Olona akaiky an'i Jesoa Kristy izy satria kozay an'i Jesoa Kristy. Ary fantatsika tsara fa rehefa nanao ny asany izy dia tany anefitra izy ny nandeha, nefa dia izao be dia be ny olona nanaraka azy, resy lahatra, voatsindrona tampo, ny bebaka ny olona, na ny miaramila, na ny mpamory rehetra, ireo karazan'olona be dia be dia nanantona azy. Izany mihitsy ny ambaran'ny soratra masina ny Marka 1:5 dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tany amin'ny on'ny Jordana. Nanantona ny Jaona, olona maro be. Nanana influence be mihitsy izany Jaona izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy satria na amin'ny fahasoason'ny mpanoratan aza tsy sany teny ratsy azy. Fantatsika tsara fa nanontany andreo Jesoa Kristy manao hoe ny batisan'ny Jaona ozy avy amin'Andriamanitra sa avy amin'olona dia tsy sany teny hoe avy amin'olona satria sao dia hotrahan'ny olona vato eo. Jaona zavatra olona matanjaka be ny influence ny teo amin'ny fiarahamonina satria nanaiky azy ny olona. Ary na Jesoa Kristy dia mba nilaza ny amin'ny Jaona manao hoe ny amin'izay nateraky ny vehivavy dia tsy misy lehibe noho i Jaona. Izany rehetrarehetra izany maneho amintsika fa tena olona lehibe Jaona. Ny rahan'Andriamanitra izy hialolalana ny Mesia. Izany rehetrarehetra izany maneho fa nanana ny fahombiazana izy, nanana ny fisandratana izy, nanana ny zavatra rehetrarehetra izy. Kanefa dia izao rehefa miresaka izany Jaona izany dia tsy izany mihitsy ny zavatra sehony. Fa ny zavatra ambarany dia ozy amin'ny 7 amin'ny Marka 1 manao hoe ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriako ilay mahery noho izaho. Jesoa Kristy no mahery noho izaho. Ary ny nanambarany azy vao maika mahagaga ozy manao hoe tsy miendrika, hiondrika, hamaha ny fehin-kapany azany ao. Tsy miendrika hiondrika mamy fehin-kapany azy ao. Izany hoe tsy miendrika na dia nikasika fotsiny aza ny kapany, hamaha izany fehin-kapany izany. Fanetretena lehibe izany na dia eo aza ny fisandratany dia tena fanetretena lehibe izany dia mbola nampiny ihany ny batisa kosa izy za manao batisanareo amin'ny rano fa izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ny batisany arolazy dia tsy hitovy mihitsy ny amin'ny rano ny azy amin'ny fanahy masina. Maneho izany fa tsara lavitra no ny any Jaona ny batisan'i Jesoa Kristy. Nisy fotoana mpianatra Jaona nanantona azy dia niteny hoe ary koa misy olona mitarika dia mahazo mpianatra be dia be sy nitoy izany. Dia Jaona tamin'ny mpianany hoe tsy maninona, izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miena.
eo no hitantsika fa tena Jesoa Kristy no lehibe, tsy nanakona ny Jesoa Kristy mihitsy zao, tsy naka ny toeran'i Jesoa Kristy mihitsy izy, tsy niavonavina na nyrehare teo anatrihan'ny fahombiazana sy ny voninahiny mihitsy izy, fa nametraka ny Jesoa Kristy amin'ny toerana tokony hisy azy mandrakariva, dia nanandratra ny Jesoa Kristy izy, naneo an'i Jesoa Kristy izy. Ary zany ry havana no hitomako antsika amin'ny tian'io ity, eo anatrihan'io fahombiazanao eo anatrihan'io fisandratanao eo anatrihan'io voninahitra sy toerana izay nomena Andriamanitra anao io. An'Andriamanitra anie ny fahefana rehetra, manome izany izay tiany izy. Matoa anao napetraka Andriamanitra teo, aza miavinavina, aza mirehare. Rehefa ohatra ka misy ny fahombiazana, dia ambarao mandrakariva hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny nahatoy izao aho, Andriamanitra ny mahery, Andriamanitra ny nahatoy izao aho. Apetrao amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra, fa aza manakona an'Andriamanitra mihitsy, fa manjary tanteraka amintsika ilay tenin'ny soratra masina hoe izay manetry tena ozy no asandratra, fa izay manandra tena no ahetry. Tena ahetry n'Andriamanitra satria maka ny voninahiny. Ary io ny fehin-kapany izay nahazo ny devoly ka nahatonga azy nahetry avy any amin'ny toerana tany an-danitra tany, satria nivadika naka an'izay voninahitra ao an'Andriamanitra. Mahasarika an'Andriamanitra ny voninahiny. Indraindray misy karazan'olona rehefa mba asiana amin'ny tantara izy ny antony fahombiazana, dia ambaranao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Za tena niezaka, za nanana fikirizana, na tokony tenako, tsy nilavolefona mihitsy, za nytoy izao sy nytoy izao. Zay rehetra lesona ny anarany tany amin'ny développement personnel rehetrarehetra tany, izay nampiariny tokoa, dia noheveriny fa ireny ny antony fahombiazana. Tsy fantany fa Andriamanitra ny loharan'ny zavatra rehetra. Eny, fa na dia eo aza ny fikelezanaina sy ny toe-tsaina maro isan-karazany anananao, hevery fotsiny fa raha tsy tonga ny fahasalamanao, dia taiza daholo zany rehetrarehetra zany. Zany nahatonga an'i Jesoa teny manao hoe raha misaraka amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona, rien sans Dieu, Andriamanitra ry havana no aoka ho teraina, izy no aoka sandratra, aza mba menatra mihitsy na eo anaty ampiara-miasa aminao, na toerana toy hoe laika aza no misy ianao, dia ambarao foana hoe nenahy tena Andriamanitra ny nanampy ahy, Andriamanitra ny nahafahako, nahatonga ny zanako, nahatonga ny tokantranonay amin'izao dingana izao, fa raha izahay dia tena kely dia kely ny herinay. Dia ny olalina zany dia ho hitanao fa fahasoavan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ary misy olona be dia be mihitsy miara-miasa ny kasihan'Andriamanitra nahatonga anao amin'ny toerana anankiray. Zany ilay fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika maimaimpona, ary fitiavan'Andriamanitra anao zany. Valim-bavaka zany noho ny amin'ny vavaka izay nasandratra ao teo anatrihan'Andriamanitra, ka nahoana Andriamanitra ny takonanao. Mba hiverina hoe raha misy mpanao baolina anankiray, dia misy an'ireny hoe mpanohana ireny. Asa Adidas ohatra ny mpanohana. Mazava ho azy fa ilay mpanohana dia ao ambadika ilay mpanohana, ilay mpanao baolina no milalao, fa iny mpanohana iny dia mangataka eny amin'ny akanjo sy ny fanamiana hatrany amin'ny kiraro, aseho foana ilay marka hoe Adidas, atao hitan'ny olona foana hoe ity ny mpanohana, ity mpilalao ity. Fa tsisy mpilalao mihitsy ilaza manao hoe ie nareo mpanohana anay, fa izay tsy ilaza momba nareo zany mihitsy, tsy aneo anareo amin'ny akanjonay sy ny fitafianay izany mihitsy, fa any ambadika ny fotsiny nareo ny manohana anay, tsy anohana azy intsony izany mpanohana izany, satria ny mpanohana ihany koa dia tea aneo ny heriny, tea hiseho izy, tea hisandratra izy. Zany mahatonga n'Andriamanitra manohana antsika, satria tia n'Andriamanitra omena voninahitra eo amin'izao tontolo izao izy. Ary rehefa misandratra ianao, rehefa misy ny fampiazanao, misy ny valim-bavaka azonao, aseho ilay mpanohana anao, dia Jesoa Kristy dia mahaiza koa miteny tahaka ny Jaona manao hoe avy aoriako ilay mahery noho izao. Mahaiza mipetraka eo anatrehan'i Jesoa Kristy, aza maka ny voninahiny, fa izay manandra tena no ahetriny, fa izay manetry tena no asandrany. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.